Miarabantsika rehetra tonga eto amin'ny ASMTV. Eo am-piomanana tanteraka ny fizarana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpianatra afaka fanadina fanjakana 13 4 ny vondrom-panabeazana ASM amin'izao fotoana izao, izay ho tanterahana eny amin'ny Texas ny 7 volana Novambra ho avy izao. Raha tamin'ny taona 2024 moa ny nisian'izany farany dia nifoazina indray ho famerenana ny asin'ny ASM. Raha antsika ary mifanady adiana eo amin'ny sariny tsy lavin'Andrianiany sy safidy Rasoa Maromaka. Rektary fa ho tanterahana ny asabotsy 7 volana Novambra ho avy izao ny fizarana mari-pakasitrahana ireo ankizy miisa 10 mahery izay afa-panadina mpanjakana ny taona 13 4 tetonivon'ny vondrom-panabeazana ASM. Tsy karakaraina amin'izao fotoana izao ato vondrom-panabeazana ASM dia ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo ankizy afa-panadinana tamin'ny toam-pianarana farany teo iny dia ireo afaka CEPE zany BEPC ary baccalauréat omeny izy ireo tsy hakanavaka zany izay afaka rehetra mba ho fankasitrahana azy ireo tamin'ny ezaka nataony tamin'iny toam-pianarana iny ary famporisihana azy ireo ihany koa anoho izany ezaka nataony zany amin'ny dingana manaraka eo amin'ny fiainany na eo amin'ny fianarana izay ataony. Ho an'ny tontolon'ny fanabeazana manokana dia famporisihana ireo mpianatra mba hatratra ny tanjona kendreny ny tena antony nanaovana ity hetsika ity. Voalohany indrindra aloha dia fiarabanan'ny mpianatra dia manarak'izay fankasitrahana azy koa amin'ny nahavitan'ny examen dia ny tena lehibe indrindra dia famporisihana azy amin'ny hatratarany tanjona izay napetrany eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana. Anao ahoana ary fizotan'ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika lehibe io mitondra ny fanazavana ny tompona andraikitry ny kalitao eto anivon'ny vondrona fanabeazana ASM Andriamatoa Jocelyn Rakotoariny. Amin'ny 7 maraina ny fotoana manokatra anazy moa zany dia araka ny fomba fanaon'ny vondrom-panabeazana ASM misy fotoam-bavaka fohifohy dia aorian'izay fandraisam-pitenenana ofisialy ho an'ireo ataontsika hoe solitena ofisialy, solitena mpanjakana, solitena université. Mitondra mitoraka ity zany dia ny tarika TGC Tana Gospel Choir no anetana ny andravaka ny fotoanao. Dia misy koa le antsoina hoe mini salon atao eo amin'ny fidiran'ny le trano zany izay ho ataon'ny vondrom-panabeazana ASM. Mariana moa fa andeha hivantana tanteraka amin'ny ASM Radio ny hetsika rehetra izay ho tanterahana eny Katsuty. ASM Radio. Aty zany ny fotoana amin'ny sabotsy 9 Novambra io. Andro sabotsy io manomboka amin'ny 7 ny fotoana dia manantena ny fahatongavantsika tsirairay. Matokiny ASM dia tokony tenanao ianao.